Ry avana malala rehetra amin'ny tompo, ho antsika hampianakavy ny finoana rehetra izay malala an'Andriamanitra sady voantson'Andriamanitra raha teo ny masina ho amintsika rehetra ny riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay ankehitriny sy taloha aro avy, ary avy amin'ny fanahy fito zay eo anolohan'ny seza fiandrianana, ary avy amin'ny Jesosy Kristy, vavolombelona marina sy lahy matoa amin'ny maty ary lehibe ny mpanjaka amin'ny tany. Amen. Dia arabaina isika rehetra riavana mahatratra ty andro Pentekosta 2 ity, andro izay natokany fiangonana ahatsiarovana indrindra ny nandatsan'Andriamanitra ny fanahy masina tamin'ireo apôstôly tao Jerosalema ary ny orena ny fiangonana kristianina voalohany. Ary dia irotsaka amintsika tsiraray avy koa aneny fanahy masin'Andriamanitra amin'ity anio ity mba hameny fitahiana sy fahasoavana ny fiainantsika tsiraray avy sady hampiorina sy hampijoro tsara antsika araka ny lohahevitra izay banjintsika manao hoe mampiorina ny mino ny herin'ny fanahy masina. Ity alahady anio koa ry havana dia alahady natokany FJKM hitondrana mambavaka ny FFPM na ny fiombona ny fiangonana protestanta eto Madagasikara. Dia ary iomantsika ry havako malala ka ny Apokalipsy 2:20, andininy 2:20, Apokalipsy 2:20, andininy 7:20 sy ny andininy 20 tapany 2 no iderahantsika an'Andriamanitra. Apokalipsy 2:20, ny andininy 7:20 sy ny andininy 20 tapany 2. Ary ao arian'izay dia horedonitsika ny hira faneva ny 15 taonan'ny FJKM mijoro. Ry havako malala rehetra amin'ny tompo, aoka ary ara-mitsangana isika hanome voninahitra an'Andriamanitra. Apokalipsy 2:20, ny andininy 7:20 sy ny andininy 20 tapany 2, vakitsika amin'ny anaran'ny tompo. Ny fanahy sy ny ampakarina manao hoe avia, ary aoka izay mahare anao hoe avia, ary aoka ho avy izay mangetaeta, ary izay mety aoka izy isotro mahamaim-poana amin'ny ranonaina. Avia Jesosy Tompo. Amen. Milanao ny tompo ankehitriny, ry fiangonanao ka mijoro, miangafianao no liriny, mba ho irany tokotoko. Sy fanahio sa mahery nomena, sady be fitiavanano mahafehy tena, ka tsy ome natrafa mahitsoratrany o vavolobe no ny Jesosy Ivavaka isika. Ry Andriamanitra tompo sy mpahary anay io, mideranao zahay, mitsaoka sy manome voninahitra anao fa marina sy masina ianao ary ny tany rehetra mankalaza anao. Misaotra anao zay Andriamanitra no ity andro lehibe sy manan-tantara eo amin'ny fiainan'ny fiangonana ity dia izao tsingerin-taona ny orenan'ny fiangonana kristianina izao tamin'ny alalany nandatsahanao ny fanahinao masina. Miakoka eo anatrehanao zay ry Jesosy Kristy io fa ianao ny mpanjaka ny voninahitra, ianao ny efa nasandratry ny ray ao an-tanany ankavanana ary ny anaranao irery ihany no ahita-pamonjena. Misaotra anao zahay raha toka mbola afaka miombom-bavaka amin'izao andro Pentekosta izao amin'ny alalan'ity fanompoam-pivavahana ampitaindavitra ity izay mianga eto amin'ny tempolonao masina. Sitrakao mantsy Andriamanitra,
ny andraisanay tsiraray avy ny fanahy masina ka tsy hisy very zahay na dia ray akory azy. Akasitra ho ary tompo ao zao fotoana izao ary ampaherezo amin'ny fanahinao masina izahay mba hahafanay mijoro ho tena vavolombelonao tokoa. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izay omemboninahitra mandrakizay, miaraka aminao ray sy ny fanahy masina no angatana izany vavaka izany. Amen. Petraka ianareo. Eny amin'ny fanajana ry havana ny teny manambara ny sitrapon'Andriamanitra arak'izay hita ato amin'ny soratra masina. Fa voasoratra hoe: araha ny fanahy izay nanangana an' Jesosy tamin'ny maty no mitoetra ao anatinareo, dia izay nanangana an' Jesosy Kristy tamin'ny maty no amelona ny tenanareo mety maty amin'ny fanahiny izay mitoetra ao anatinareo. Fa izay tarihy ny fanahin'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Amen. Sambatra ny mahitsy lalana izay mandeha araka lalàn'i Jehovah, sambatra izay mitandrina ny teny vavolombelony ka mitady azy amin'ny fony rehetra. Amen. Manoloana izany sitrapon'Andriamanitra izany, isika rehetra ry havana dia andeha andiny tena satria tsy misy mahatanteraka izany. Samy efa nanitahaka ny ondry isika. Andeha isika angata-pamelana amin'Andriamanitra, ifona mba azahoantsika famelan-keloka, azahoantsika famonjena. Aoka ary ny fotsika tsiraray avy hanaraka izao vavaka izao. Hivavaka isika. Ry rainay izay any an-danitro, miondrika eto anatrehanao zahay, mandinika ny tenanay sy ny fahotana vitanay, ka sady matahotra ny malahelo mafy indrindra. Mitonona ho zanakao zahay, kanefa tsy ny fanahinao no mitarika anay, fa ny fisainanay sy ny fihevitray, ary zany dia mitondra anay ho amin'ny tsy fankatoavana ny sitraponao. Manenjika anay ny fieritreretanay no ny fanomezanay alahelo anao sy ny fanaovanay izay mahatezitra anao amin'ny fiainanay isanandro isanandro. Misaotra anao anefa zahay fa tsy mamaly anay miaraka amin'izay araka ny fahotanay ianao, fa mbola mamela anay hibebaka. Koa indreto ary izay manatona anao ampanetretena, mitondra ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao lahy tokana, mamindrafo aminay, tario ny fonay ahaizanay mibebaka marina aminao, ka handeha amin'ny lala mahitsy izay soritanao izoranay. Mamela dia mamela ny elokay Andriamanitra, ary aza tsarovana itsony ny fahotanay. Ny fahakapanahy dia maro, ary ireny no maningitra anay ka mahasarika ny sainay. Ny fonay koa te hivilo amin'ny ratsy rahateo. Ry Tompo Andriamanitra mahery tsy toa, vonjeo izahay fa tsy mahavonjy tena. Abidinao anatinay ny fanahinao masina, hanavao sy hanamasina anay, mba hahatonga anay ho zanaka mahalalanao tokoa, mankatoa ny sitraponao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay, miainoanay ry Andriamanitra fitiavano, ka valio ny vavakay. Amen.
raiso amin'ny finoana ry havana ny teny fampanantenana sy fampahirezana omen'Andriamanitra mba ho famelana ny helontsika. Aoka hiara-mitsangana isika. Fa voasoratra hoe fa mbola isy andro iantson'ny mpitazana any amin'ny tany avoanan'ny Efraima hoe mitsangana ianareo ka andeha hiakatra ny ziona isika ho any amin'ny Jehovah Andriamanitsika. Ary amin'izany dia ho faly amin'ny fandihizana ny Virjiny mba amin'ny zatovy sy ny antitra koa, fa ampidiko fifaliana ny fitomaniana ka ampiononjo sy ampifaliako izy ho afaka alahelo. Fa ny fanahy ihana dia ampisotroiko ary ny fanahy miaosa rehetra dia ho vokisako. Koa voavela ny helokareo noho ny anarany masina miderany tompontsika. Amen. Sambatra ny olona izay voavela ny helony sy voasarona ny fahotany. Sambatra ny olona izay tsy isainy Jehovah heloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. Ny fanekem-pinoana laharana faefatra no fanambaram-pinoana ataontsika izao ry havana dia ny fanekem-pinoana nataon'ireo vavolombelona nahita maso an Jesosy. Fanekem-pinoana laharana faefatra iarahantsika rehetra manonona izany. Dia ary hanambara ny finoantsika isika. Manambara ny finoantsika an Jesosy Kristy isika dia araka ny tenin'ny Jaona mpanao batisa hoe endro ny zanak'Andriamanitra izay manasitra ny fahotany izao tontolo izao, sy araka ny teny nataony Andre hoe efa nahita ny Mesia izahay, sy araka ny teny nataony Samaritana hoe ny tena nainona Andre ka fantatray fa izy tokoa ny mpamonjy izao tontolo izao, sy araka ny teny nataony Petera hoe ianao ny zanak'Andriamanitra velona, ianao ny manana teny fiainana mandrakizay, ary araka ny teny nataony Tomasy hoe Tompoko sy Andriamanitro. Amen. Petraka ianareo. Faly mirabantsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo ry havana, ary dia manolotra am-pifaliana ny raharaha izay tonga eto am-pelantananay. Anio moa dia alahady Pentekosta 2:22 dia miarabantsika rehetra nahatratra izao Pentekosta taona 2:22 izao, ary dia mangataka hatrany ny herin'ny fanahy masina andrakotra antsika tsirairay isam-batan'olona isam-pianakaviana. Ny raharaha avy any ivelany dia iray ihany. Fantatro fa hainao avokoa ny zavatra rehetra ary tsy azo ferana ny fisainanao, dia zava-mahagaga loatra amiko izay tsy takatry ny saiko. Ho fankalazana an'Andriamanitra ry havana ao anatin'ny Jobily volafotsy 520 taona, ny Sandramatoa Rahanitry ny aina Rivo Lalaina Olivier teo amin'ny sahany FJKM, département tany mpiasa sy ny vola, dia manasa antsika rehetra mpianakavin'ny finoana hideran'Andriamanitra ny asabotsy 20 Jona 2022
ho amin'ny fanokafana izany jobily izany ao amin'ny FJKM mandro seza akadin-dratombo miray. Zay ihany ny raharaha-mpiangonantsika avy any velany. Sao kosa ny raharahantsika eto anatiny. Mbola isaorantsika Andriamanitra ry havana fa na dia tsy afaka misokatra aza ny fiangonana dia mbola afaka miangona amin'ny alalan'ny tambazotra tserasera toy izao isika. Ary mbola afaka miaino ny afatry ny tenin'Andriamanitra. Mitohy ny fampitana ny fanompoam-pivavahana amin'ny ainao manjery ary dia manaraka ny fandaminana avy amin'ny fitondram-panjakana hatrany ny fiangonana amin'ny fotoana mahamety izay tokony hisokafana. Entanina hatrany isika ry havana, anaraka ny fipetraram-pahasalamana manoloana izao valana retina izao. Ho fanamafisana ny serasera mandritra izao fihiboana izao ry havana, dia asaina hatrany ny filohan'ny toby sampana sampanasa asa sy fikambanana ary ao koa ny firalahin'ny diakona sy ny loholona ampita amin'ireo mpikambana ao aminy ny vaovao mahakasika ny fiangonana izay ampitain'ny mpandrarahan'ny fiangonana amin'ny alalan'ny mailaka. Ampirisihana araka izany ny filohan'ny Tosafi sy ny FDL ampiasa ireo tambazotra tseratsera hanamafizana ny fampitamba vaovao. Ao ny mailaka, ny antso atarby, ao koa ireo messenger, Facebook etc. Misy hatrany moa zany ny fampitana ny raharahan'ny fiangonana amin'ny alalan'ny Facebook ihany koa izay ahafahantsika mahafantatra ny raharaha rehetra tsara ho fantatra. Ao anatin'izay indrindra mahakasika ny raharaha-piangonana toy ny fahoriana, ny rakim-pisaorana na koa ireo fisaorana izay avy amin'ny mpianakavin'ny finoana dia afaka mandray izany ny mpandrarahan'ny fiangonana araka ny ora fiasana. Dia vakina mandrindra ny fanompoam-pivavahana miaraka amin'ny raharaha-piangonana ireny ary dia afaka zaraina ihany koa amin'ny tambazotra tserasera. Efa mivoaka izao ry havana ny gazety Afon'ny Faravohitra laharana 530. Azontsika raisina ao amin'ny filohan'ny toby izany na ao am-pandrarahan'ny fiangonana ihany koa. Misy ireo gazety teo aloha sasantsasany afaka raisina ao am-pandrarahan'ny fiangonana. Mahakasika ny didim-pandray sy ny kitapo iombonana. Ampatsiahivina isika fa izay rehetra manam-paniriana anatanteraka ny adidy finoana siasa ary koa ny kitapo iombonana dia afaka mandrotsaka izany amin'ny tompon'andraikitry ny vola miditra Andriamatora Rakotoarivelomanitra amin'reto laharana manaraka ireto: M vola 034 31 274 17, RTL Monnaie 033 11 434 51 ary ny Orange Monnaie 032 77 772. Marina ry havana fa atao fantatra hatrany iza ny mandefa ny vola ary inona no antony andefasana ny vola. Azonao atao koa ny mandrotsaka mivantana ao amin'ny compte ny fiangonana BMOI Antaninarenina 00001 07 0437 002 94 32. Amaranana izao raharahantsika izao ry havana dia rakim-pisaorana. Misy olona tsy mitolona anarana manolotra rakitra ho an'ny fiangonana vola 2 ariary. Rakim-pisaorana ho an'ny fiangonana vola 2 ariary. Misy soratra mivaky toy izao: tsy manana fifaliana mihoatra noho izao dia ny andrenesako fa mandeha araka ny fahamarinana ny zanako. Misaotra n'Andriamanitra lehibe izahay noho ny fahataterahan'ny fisoratam-panambadian'ny zanakay dia ho azy irery ny voninahitra. Ny farany ry havana dia voaray ny fararakitra avy amin'ny fianakavian'ny tompoko vavy Ravoarivelo Henriette. Dia ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra ho amintsika rehetra kosa ny fiadanany. Amen. Dia anterina hatrany ry havana ny fiarabanantsika rehetra mahatrahatra ny Pentecoste 2024 ary dia miainga eto amin'ny Tempolomasina eto amin'ny FJKM Tranovato Faravohitra ny firaria-tso sy ny fampahirezana ho antsika tsiraray avy
any amin'nisatokantrano isambaravarana na ianareo eto Antananarivo sy ny manodidina na ny any amin'ny faritra samihafa any indrindraindrindra ianareo zay any ampitany ranomasina ny fanahy masina tokoa any irotsaka sy hitoetra amintsika tsiraray avy hanavao ampahery anome atsika fifaliana sy fiadanana ary indrindraindrindra hanamafiorina ny firaisantsika amin'i Jesosy Kristy na dia zarainy toerana maro samihafa aza isika rehetra. Manarak'izay ry havana, mbola ao anatin'ny fahamehana ara-pahasalamana tokoa isika, mbola miady amin'ny valanaretina Covid-19 ankehitriny ka dia mivavaka ho an'ireo marary, mametraka azy ireo ampelantanan'ny Tompo mba ho sitran'ny Tompo ho tafatsangana soamatsara, mampionina sy mampahery ireo fianakaviana azo pahoriana, ary dia mbola manentana hatrany tsirairay mba hitandro mandrakariva ny fahasalamana, anaja ireo fepetra maro samihafa ary hitsabo tena avy hatrany raha misy mahatsiaro fa maharofirofy. Ary farany indrindraindrindra izay tsy nikely ry havana dia aokontsika hifampitrotra mambavaka, hifampahery hatrany amin'ny tenin'Andriamanitra fa miaino atsika ary mamonjy atsika io Andriamanitra izay efa nanome atsika ny fanahy masina io, ary dia mba hataovy tonombavaka tonoany manokana amin'ny fivavahantsika mba ho ty 5-10 andro ity no mba fioboana farany ataontsika dia mba hisokatra ohatry ny any amin'ny distrika hafa ny fiangonantsika. Dia amin'ny rahasoantsika rehetra ry havana ary mananteny hifanatritava amintsika amin'ny fotoana sitraky ny Tompo. Dia ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Anao irairay izao ny amboaram-peo dia hiroso amin'ny vavaka sy ny famakiana ny soratra masina isika.
Ivavaksika tompoko. Misaotra anao zay Andriamanitra fa lehibe ny fitiavanao anay, indrindra amin'izao andro atsiarovanay nanomezanao anay ny fanahy masinao. Ny fanahinao masina no angatanay, ameno ny fonay sy ny sainay amin'ny izarana ny telinao ankehitriny, ka tsy ho piainy mpanadino izahay, ary indrindra koa izay hitondra ny afatrao amin'izao andro Pentekosta izao, dia tarihiny fanahinao masina mba hamelona ny finoanay aty anatinay tsirairay avy. Ka dia mitenena Tompo fa miaino izahay mpanomponao. Amen. Bokin'ny Ezekela toko faha 7. Raisintsika eo amin'ny andininy 220 ary atsahatra amin'ny andininy 7. Amin'ny anaran'ny Tompo. Koa ataovy amin'ny taranak'Israely hoe, zao lazainy Jehovah Tompo, tsy noho ny aminareo no anaovako izany ry taranak'Israely, fa noho ny anarako masina izay nolotonareo tany amin'ny jentilisa izay nalehanareo. Ary hamasiniko ny anarako lehibe izay efa nolotonareo tany amin'ny jentilisa, ka dia ho fantany fa izaho ny Jehovah, hoy Jehovah Tompo, rehefa miseho masina eo imasony. Rehefa miseho masina eo imasony aho amin'ny ataoko aminareo. Fa alaiko avy any amin'ny jentilisa ianareo, ary angoniko avy any amin'ny tany rehetra, ka hoentiko any amin'ny taninareo. Dia ho fafazako rano madio ianareo, ka hadio. Ny mba ho afaka amin'ny fahalotonareo rehetra sy ny sampinareo rehetra no anadiovako anareo. Ary omeko fo vaovao ianareo, ary fanahy vaovao no ataoko ao anatinareo. Ary esoriko amin'ny nofinareo ny fo vato, ka omeko fo nofo ianareo. Ary ny fanahiko no ataoko ao anatinareo, ka hatonga anareo handeha araka ny lalako sy hitandrina ny fitsipiko ka hanaraka azy. Ary onona any amin'ny tany izay nomeko ny razanareo ianareo, ka oloko ianareo ary izaho Andriamanitrareo. Ary ho vonjeko ho afaka amin'ny fahalotonareo rehetra ianareo, ary antsoko sy ataoko vokatra ny vary, ary tsy hanaterako mosary intsony ianareo, ary ataoko vokatra koa ny voankazo sy ny vokatry ny sa, mba tsy voalatsa ny jentilisa amin'ny mosary intsony ianareo. Toizantsika ny vakiteny arak'izay voasoratra ao amin'ny Jaona toko faha 9, andininy 12 ka hatramin'ny 15. Jaona toko faha 9, andininy 12 ka hatramin'ny 15. Izay mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo. Mbola manana zavatra maro lazaina aminareo aho, nefa tsy zakanareo ankehitriny. Fa raha tonga ny fanahin'ny fahamarinana, dia izy no hitari-dalana anareo amin'ny marina rehetra. Fa tsy hiteny ho azy izy, fa izay ho reny dia ho lazainy avokoa. Ary ny zavatra ho avy aza dia ambarany aminareo. Izy ankalaza fa handray avy amin'ny ahy izy, ka hanambara izany aminareo. Izay rehetra nanany ray dia ahy avokoa. Koa izay no nolazako fa mandray avy amin'ny ahy izy, ka hanambara izany aminareo. Koritianina voalohany, toko faharoa andiny voalohany ka hatramin'ny 15. Koritianina voalohany, toko faharoa andininy 5 voalohany. Amin'ny anaran'ny Tompo. Ary izao koa rahalahy, raha tonga tany aminareo dia tsy tonga tamin'ny teny sy fahendrena marevaka raha nitoro taminareo ny zava-miafina izay an'Andriamanitra. Fa niny tsy hafantatra zavatra hafa teo aminareo afa-tsy Jesosy Kristy, indrindra fa izy voaomby tamin'ny hazo fijaliana. Ary izao raha tany aminareo dia azo ny fahalemena sy ny fahatahorana ary ny fahangovitana be. Ary ny teniko sy ny toroteniko dia tsy tamin'ny teny fahendrena mba hataona, fa tamin'ny fanehoan'ny fanahy sy ny hery, mba tsy niorenan'ny finoanareo amin'ny fahendren'ny olona, fa amin'ny herin'Andriamanitra ihany. Ray masino manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen.
Ny hira fa 7:70 ny andininy voalohany sy faefatra no ataontsika izao ry havana dia hotorena ny tenin'Andriamanitra. Ndeha ara-mitsangana isika. Petraka ianareo. Ry avany malala rehetra amin'ny tompo, ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany no ampitana ny afatra ho antsika tsiraray avy amin'ity andro Pentekosta ity. Pentekosta araka ny efa voalaza, fahatserovana ny nandatsahan'Andriamanitra ny fanahiny ho an'ny mpianatra ary fotoana izay niorena ny fiangonana kristianina voalohany, tsingeritaona ny fiangonana kristianina ity anio ity. Ka raha mahatsiaro isika ny filatsahan'ny fanahy masina dia tena mba hiavao tokoa eo amin'izay maha-kristianina antsika no ilay fanahy izay miasa ao anatintsika tsiraray avy. Ndeha ary avako malala ny faminaniany Ezekiela no raisintsika. Ezekiela 9:30, ny andininy 2:20 ka hatramin'ny 7:30. Ezekiela 9:30, ny andininy 2:20 ka hatramin'ny 7:30. Mianga amin'ity Ezekiela ity dia reto hafatra roa lehibe reto no menantsika. Ny voalohany, kristianina mandray ny fanahy masina tonga olom-baovao. Kristianina mandray ny fanahy masina tonga olom-baovao. Ary ny faharoa, kristianina mandray ny fanahy masina, kristianina mihetsika sy miasa. Kristianina mandray ny fanahy masina, kristianina mihetsika sy miasa. Voalohany ary havana, amin'izao andro Pentekosta izao, kristianina mandray ny fanahy masina isika ka tonga olom-baovao. Andeha vakitsika ny andininy 9:20 sy ny 7:20 tapany voalohany. Hoy ny Tompo, ary omeko fo vaovao ianareo, ary fanahy vaovao no ataoko ao anatinareo, ary esoriko amin'ny nofinareo ny fovato ka omeko fo nofo ianareo, ary ny fanahiko no ataoko ao anatinareo. Ny Tompo no miteny, omeko fo vaovao ianareo, fanahy vaovao no ataoko ao anatinareo, ary ny fanahiko no ataoko ao anatinareo. Teny fikasan'Andriamanitra zany ry havana, izay nampitondrainy an'i Ezekiela mpaminany ary tanteraka amin'izao andro Pentekosta izao. Ny tena zava-dehibe aloha amin'ity teny fikasan'Andriamanitra ity dia izao: Andriamanitra mihitsy ny manavao, Andriamanitra no manome ny fanahy masina, Andriamanitra no miasa
ka manova ny olony ho tonga olom-baovao. Eto Andriamanitra dia miteny hoe omeko fo vaovao ianareo, ary tsy omena fotsiny hoe iny, fa ny fanahiko no ataoko ao anatinareo. Andriamanitra mandray fanapahan-kevitra manokana hanova ny olony ho olom-baovao. Inona no antony hanovan'Andriamanitra ny olona olom-baovao? Ny antony dia mazava tsara eo amin'ny 2:20 sy 7:20. Hoy ny Tompo: ataovy eo amin'ny taranak'i Israely hoe, izao no lazain'i Jehovah Tompo, tsy noho ny aminareo no anaovako izany ry taranak'Israely, fa noho ny anarako masina izay nolotoinareo tany amin'ny jentilisa izay nalehnareo, ary ho hamasinitro ny anarako lehibe izay efa nolotoinareo tany amin'ny jentilisa, ka dia ho fantany fa izao ny Jehovah, hoy Jehovah Tompo, rehefa miseho masina io masina aho amin'ny ataoko aminareo. Andriamanitra saro-piaro loatra amin'ny fahamasinany, saro-piaro amin'ny voninahiny, saro-piaro amin'ny anarany lehibe, ka dia ataony izao teny fikasany izao, hanova sy hanavao ny olony, tsy noho ny amin'ilay olona mpanota, tsy noho ny amin'ilay olona ny vilivilina anao izay ratsy, fa noho ny amin'ny tenany, noho ny amin'ny anarany, noho ny amin'ny fahamasinany sy ny voninahiny. Ataon'Andriamanitra izany mba ho fantatry ny jentilisa, ho fantatry izao tontolo izao fa izy no Jehovah. Ry havako malala rehetra amin'ny Tompo, omen'Andriamanitra atsika ny fanahy masina, ajoron'Andriamanitra ny fiangonana mba hafantaran'izao tontolo izao fa misy Andriamanitra, mahery Andriamanitra, marina sy masina Andriamanitra. Ho fantany fa izao ny Jehovah no ny ataoko aminareo. Ahoana le lalam-panavao izay nataon'Andriamanitra? Ny fomba ataon'Andriamanitra dia mazava tsara eto amin'ny 4:20. Hoy ny 4:20 amin'ny anaran'ny Tompo: fa alaiko io avy any amin'ny jentilisa ianareo, ary angonika avy any amin'ny tany rehetra, ka hoentiko any amin'ny taninareo. Manatanteraka ny teny fikasany Andriamanitra, alaina any amin'ny jentilisa ny vahoakany, angonina avy any amin'ny tany rehetra, ary izay ilay angonina izay no miteraka ilay anarana hoe fiangonana. Ary io tena zava-dehibe ny fiangonana, alainy sika izay efa miparitaka izao noho ny amin'ny Covid-19, samy any amin'izay misy azy avy any amin'ny tokantranony any. Dia misy moa dia milaza hoe tena ohatry ny mety any izy ity, ka tena mety satria miombona amin'Andriamanitra sika amin'ny alalan'ny fanompam-pavahana mpitaindavitra. Fa ny teny fikasan'Andriamanitra amin'izao Pentekosta izao dia alaina any amin'ny isa-tokantrano any sika, ary angonina entina amin'ny taninareo. Izay ny voalaza eto, entina amin'ny taninareo. Ndika teny hafa dia hoe entina amin'ny fonenanareo, izany hoe misy fifindran-toerana izany. Alaina ny olona mialohan'ny hanomezana azy ny fanahy masina, entina eo amin'ny fonenany, teny fonenan'Andriamanitra izany. Fiovan-toerana izany, kanefa ihany koa dia misy fiovan-toetra. Alaina any amin'ilay faharatsiana ao anatin'ilay fofeno ota, ka omena fo tepolo ny fanahy masin'Andriamanitra. Ry havako malala rehetra amin'ny Tompo, misaoran'Andriamanitra isika fa mbola nomen'Andriamanitra tombon'andro hahavelomana. Maro no naniry, maro no nikasa, kanefa hafa ny fandaran'Andriamanitra. Fa ianao kosa misaoran'Andriamanitra, velona trapamonjeny, tratry ny andro Pentekosta,
anatanteran'Andriamanitra ny teny fikasany hanova sy hanavao anao ho tonga olom-baovao, olona miaina amin'ny fanahy masin'Andriamanitra, miaina ao anatin'ny fiainany fiangonana, ka ny fonao dia tepolin'Andriamanitra anjakany ny fanahy masina ka dia anjaranao no manaiky izany teny fikasan'Andriamanitra izany mba handraisanao fitahina, handraisanao fahasoavana ka ho isan'ny olom-baovao mandova famonjena tokoa ianao. Faharoa ry havako, hafatry ny Pentekosta amintsika: kristianina mandray ny fanahy masina, kristianina mihetsika sy miasa. Hoy ny 720 tapany voalohany: ary ny fanahiko no ataoko ao anatinareo ka atonganareo handeha. Atonganareo handeha rehefa mahazo ny fanahy masina no avaozin'Andriamanitra ny olom-bofidiny, dia izao mila mandeha, izany hoe mihetsika sy miasa zany. Ny tantaran'ny filatsahan'ny fanahy masina tamin'ny mpianatra ry havana dia vavolombelona izany tokoa, fa raha mbola tsy tonga ny fanahy masina dia nanome hafatra, nanome baiko azy Jesosy hoe aza mbola mihetsiketsika, aza mbola miala eto Jerosalema aloha ianareo, mandra-panafiana anareo ny herin'ny fanahy masina. Fa rehefa milatsaka ny fanahy masina dia azo hery ianareo amin'ny ilatsahan'ny fanahy masina aminareo ka ho vavolombeloko any Jerosalema sy eran'ny Jodia sy Samaria ary hatramin'ny faran'ny tany. Rehefa mahazo ny fanahy masina ny mpianatra dia tsy avela ny fanahy masina hipetraka na toritory, fa mila mitsangana mandeha mitory ny tenin'Andriamanitra, mitory ny filazany tsara ny famonjena eo Jerosalema, eran'ny Jodia, Samaria ary hatramin'ny faran'ny tany. Ry havako malala rehetra amin'ny Tompo, ny fotoana ilatsahan'ny fanahy masina no ijoroan'ny kristianina, ijoroan'ny fiangonana ho tena tompona andraikitra tokoa, hanohy ny asa izay nataon'i Jesosy Kristy. Fa lasa niakatra any an-danitra, mipetraka eo an-tananankavanan'ny ray Jesosy Kristy, isika izay hitoeran'ny fanahy masina no manao zany asa zany, ka tsy mahazo mipetraka isika fa tsy maintsy mandeha manatanteraka zany asan'Andriamanitra izany. Ary raha miasa isika arak'izay voalaza ny faminaniana Ezekiela ihany, dia miasa manaraka fitsipika. Jereo tsara izay anambarany azy eto amin'ity 720 ity ihany: atonganareo handeha araka ny lalako sy hitandrina ny fitsipiko ka hanaraka azy. Kristianina mandray ny fanahy masina, mihetsika sy miasa, manara-dalàna, manaraka fitsipika. Efa mahazatra antsika FJKM maloatra izany, manaraka fandaminana, manaraka fitsipika. Ka zay asa ataontsika dia hampanarahantsika zany lamina sy fandaminana samihafa izany mba ho voninahitr'Andriamanitra. Fa zay tena ambarany Ezekiel eto hoe atonganareo handeha araka ny lalako sy hitandrina ny fitsipiko ka hanaraka azy, dia ny lalàn'Andriamanitra zany, ny didin'Andriamanitra, tenin'Andriamanitra. Kristianina mandray ny fanahy masina, mihetsika, miasa, manaraka ny lalàn'Andriamanitra, manaraka ny fitsipik'Andriamanitra, manaraka ny tenin'Andriamanitra. Dia ilay tenin'Andriamanitra eo amintsika, ambaratsika isaky ny avy mamaky izany teny izany hoe teny marina sy masina. Io teny marina sy masina io no fitsipika mibaiko atsika izay miasa noho ny fanahy masina napetrak'Andriamanitra ao anatintsika. Ka miasa tsika
na ny asantsika tsiraray avy isam-batan'olona zany ny adidy manandraikitra izay raisintsika eo anivon'ny fiarahamonina, indrindra ny asa ataontsika atao anatin'ny fiangonana dia asa marina, asa masina manaraka ny tenin'Andriamanitra. Hoy ny Jaona 9:12, ny 7:10 anankiray amin'ny Perikopandroany, fa raha tonga ny fanahin'ny fahamarinana dia izy no hitari-dalana anareo ho amin'ny marina rehetra. Mihetsika sy miasa ny kristianina mandray ny fanahy masina ka miasa amin'ny fahamarinana marina rehetra, marina eo amin'ny fisainana, marina eo amin'ny fiteny, marina eo amin'ny fihetsika, marina eo amin'ny fitondran-tena, ary marina eo amin'ny asa atao. Iasa ao anatintsika kristianina tsiraray avy eny ny fanahy masina, ka ninonina ataontsika dia ho marina isika, ho lavitry ny langa, ho lavitry ny fitaka, ho lavitry ny kolikoly, fa izany ny tena fanavaozan-dehibe ataon'ny fanahy masina eo amintsika tsirairay avy. Ny fanahy masina ry havana, raha mijery isika ny amin'ny asan'ny apôstôly dia nomena endrika ary nomena loko, mena tahaka ny lelafo, lela mitarehinafo. Hoy ny asan'ny apôstôly 2:2. Izany no ahitantsika manomboka izao dia mena ny loko liturjika, manambara afo, manambara asa izay mitondra fahazavana, mitondra aina, mitondra hafanana ho an'ny manodidina, ho an'ny fiarahamonina manontolo. Ka dia izany fanahy masina afo zany any, hampahiry atsika, hampijoro atsika, indrindra amin'izao vanim-potoana tena ilainy izao tontolo izao atsika tsiraray avy. Ko anao kristianina, hitoeran'ny fanahy masin'Andriamanitra, manaiky iasan'ny fanahy masin'Andriamanitra, mihetsika sy miasa ianao araka ny fahamarinana sy ny fahamasinan'ny tenin'Andriamanitra. Ka ho an'izay mananasa, mahereza, miasa eo ambany fitarian'ny fanahy masin'Andriamanitra, miasa amin'ny fahamarinana, fa tena fitahiana ho anao sy ny ankonanao, ho fitahiana ho amin'ny mpiarabelona aminao izany. Ho an'izay tsy mananasa, aza kivy, ataovy izay azo atao, fa ny fanahy masina dia mbola hitarika sy hanome anao izay asa mahasoa, asa raikitra mahasoa anao. Ary ho antsika fiangonana, noho ny asan'ny fanahy masina izay miasa ao anatintsika, dia tsy mahazo mangina isika, tsy mahazo mipetrapetraka isika, fa fotoana izao hanaovantsika asa, hijoroantsika eo amin'ny fitoriana ny filazan'ny tsara, eo amin'ny fitezana sy ny fampaherezana izay mpiarabelona amintsika, eo amin'ny asan'ny fiangonana ihany koa. Tiako ihany no mampahatsiahy kely fa na dia mikatona aza ny fiangonana eto amin'ny FJK Matrano Vato Faravohitra, mbola mandeha foana ny fitoriana ny filazan'ny tsara, mandeha ihany koa ny asantsika rarotina amin'izao fikatona ny trano fiangonana izao, hoe tsy mikatona akory dia tsy misy ninona atao, fa miasa tsika ato, ampahafantarina antsika izany fa sao dia varimbarinitsika, manao asa fanadiovantsika izao ny akany anankiroa, ny akany martyra ato dia efa vita ny fanadiovana ny ao anatiny eo, voaloko koa ny varavarana, dia efa miampita ery amin'ny akany ambony ihany koa, ao amin'ny braom-pandrara manadio sy mandoko ny ao anatiny eo dia manadio sy mandoko ihany koa ny trano fidiovana. Miasa tsika, izay ny anentanana antsika hoe ataovy ny asantsika, ataovy ihany ny adidy, alefaso ny finoana sy asa, fa mitohy foana ny asantsika noho ny fanahy masina izay nomen'Andriamanitra atsika. Eto ampamaranana ry havana, ndeha hideran'Andriamanitra, hisaotra an'Andriamanitra mandrakariva isika, fa efa notanterahiny tamintsika anio ny teny fikasany, nomena tsika ny fanahy, dia ny fanahy masina izany io no manavao sy mampahery atsika, nomena tsika ny fanahy masina ka mijoro isika, mihetsika isika, miasa isika, ka miasa amin'ny fahamarinana, miasa amin'ny zoto fa momba atsika
mitahtsika Andriamanitra izay efa nametraka ny fanahiny ao am-potsika. Eo an'Andriamanitra ny voninahitra ho amintsika rehetra ny fampahirezan'ny fanahy masina. Amen. Iombom-bavaka isika. Ry Andriamanitra rainay, masina sy marina ary be voninahitro, misaotra anao zahay fa nomenao ny vatsim-panahy dia niafatry ny teninao tamin'ity andro Pentekosta ity. Nampahatsivinao anay indray fa olom-baovao zahay noho ny amin'ny fanahy masina izay nomenao anay ary efa noraisinay raha teo. Misaotra Tompo fa ianao mihitsy no manefy sy mamboatra ary manova anay hiala amin'ny faharatsiana ho amin'ny fahamasinana. Misaotra Tompo fa ny fanahinao masina izay nomenao anay dia mandrisika anay mba hihetsika sy hiasa ho tena vavolombelonao tokoa. Eto ary izahay dia mangataka aminao, mitondra mambavaka ireo tsy mananasa, mba omeo asa izy ireny Tompo, ary ampaherezo amin'ny fanahinao hanana toky sy fanantenana fa misy mandrakariva ny anjara avy aminao Andriamanitra. Ary mananasa kosa ampaherezo amin'ny alalan'ny fanahinao masina mba hanaovana izany amin'ny fifaliana sy amin'ny fahamarinana ho voninahitra ao Andriamanitra, andraisan'ny fitahiana sy fahasoavana ary andraisan'ny mpiarabelona amin'ny tio ny famonjena avy aminao Andriamanitra. Tompo, mitalao aminao izahay, sitrano ny marary naiza naiza, toano ny reraka, ampaherezo ny azo ny manjo, akekezo ny kamboty sy ny mpitondran-tena. Ho tsapan'izy ireny ani amin'izao andro Pentekosta izao
fa manolotra fiadanana ho azy ianao Andriamanitra. Vavaka aminao zay Tompo, da eo ny firenenay, ny mpitondra, ny vahoaka, ny mpitsabo, ny mpianatra sy ny mpanabe, omeo ny fanainao masina hanolo-tsaina sy omba azy reny tsiraray avy. Da io Tompo ny fiangonanao, ijoro vavolombelonao, da io ny fikasana ny amin'ny fanatanterahana ny synodà lehibe izay atao amin'ny sambava mba ho tanteraka araka ny sitraponao. Tonoina iamam-bavaka eto anatrehanao manokana ny fiombona ny fiangonana protestanta eto Madagasikara na ny FFPM zany, ho ampiraisinao mandrakariva no ny hery ny fanainao masina atanteraka ny fitoriana ny filazany tsaranao, ny famonjeny ny vahoakanao eto amin'ity nosin-drazana ity. Ny asa sy ny fikasana rehetra eo anivon'ny FFPM dia apetraka eo ambany fitariany ny fanainao masina mba ho tanteraka sy ho lavrary araka ny sitraponao. Mivavaka manokana izahay ho an'ity fiangonanao ity dia ny fitandremana trano vato faravohitra izany. Ampaherezy ny mpianakavy ny finoana rehetra, fenoy ny fanainao masina ny zanaky ny fiangonanao, ary arovy amin'ny fakapana, arovy amin'ny aretina sy ny loza maro samihafa, tatany sivimbino isanandro, ka atsiaro eo anilanao mandrakariva, andray fitahiana, andray fahasoavana. Nareo zanaky ny fiangonanao eto Antananarivo sy ny manodidina, na ny any amin'ny faritra samihafa, na ny any ampitany ranomasina, miaino ny vavakay Tompo, ka jereo amin'ny indrafonao ampaherezo amin'ny fanainao ny zanaky ny fiangonanao. Izany ary ny tonom-bavakay angatahanay sy tonononay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ary farananay amin'ilay vavaka nampianariny anay manao hoe: Rainay eo izay any an-danitra, ho amasinina ny eny anaranao, ho tonga ny eny fanjakanao, atao any eny sitraponao, ety an-tany tahaka ny eny an-danitra. Meo anay an'io ny anina sahaza ao aminay, ary mamelà ny elokay tahaka namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafanay amin'ny ratsy, hanao ny fanjakana sy ny hery ary voninahitra mandrakizay. Amen. Ny atema fahaenina ambin'ny folo zao no ataontsika riavana malala dia atolotra antsika ny tsodrano. Ndeha hiara-mitsangana isika. Isaorana, isaorana, Jehova tomponay. Isaorana, isaorana, Andriamanitray. Fa be fitiny mitoti anay, panjaka ty mpamindra foteraina ianao. Isaorana, 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 fa be fiantra ianao, panjaka be fity. Isaorana, isaorana, ny tomponay. Isaorana, isaorana, ny tomponay. Litany aty mandray fitahiana, ny lanitrary mamoaka ny soa, ka misy toko ny vokatra tsara. Jehova tsy toa manambinanay, peraina ny anaranao Andriamanitray. Efa liza aiza manao mihiranay. Isaorana, isaorana, Andrianana harinay, panjaka be fity. Teraina ny anaranao Andriamanitray.
efaliza aiza manao ny iranay isaranay andrianana harinay mpanjaka be fity isaranay Jehova tomponay isaranay andria manitray fa be fitonay mitodianay panjaka ty mpamindra foterana ianao isaranay fa be fiantra ianao panjaka be fity isaranay ny tomponay isaranay ny tomponay. Raiso amin'ny finoana ry avako malala zao tsodrano fampahirezana atolotry ny tompo anao izao. Aza matahotra ry ilay malala indrindra fiadanana ny eo anao mahireza eny mahireza. Amen. Mipetraka mivavaka mangina ianareo. Ho an'Andriamanitra irerianany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.